Ho an'ny taranja basketball kosa indray dia nanomboka tamin'ity faran'ny herinandro ity kosa ny fifaninanam-pirenena ho an'ny iskajy NA lehilahy sy vehivavy. Azo lazaina fa misongadina aloha ireo ekipa iverina fa lehibe ao anatin'ity fedina ny tombon-dakan'i Madagasikara ity. Mandray anjara 12 ny eo amin'ny iskajy lehilahy izay mizara anaty vondrona roa, 7 kosa ny an'ny vehivavy. Hofitinina aminao ary anaty fanadihadiana ity ny voka taloha rehetra nandritra izay andro voalohany sy faharoa izay. Manomboka omaly sabotsy ny fedina tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny iskajy NA eo amin'ny taranja basketball ekipa 12 no mandray anjara izay mizara vondrona roa ho an'ny iskajy NA lehilahy io, ka ao amin'ny vondrona A no ahitana ny Askut avy any Antsinanana, ny Kosfa avy eto Analamanga, ny Asa avy eto Analamanga, ny US Douane avy any Boeny, Stade Olympique de Lemirna Analamanga ary ny JNBC avy any Vakinakaratra. Ao amin'ny vondrona B kosa no misy ny Sebam avy any Boeny, ny Askim avy any Boeny, ny Challenger avy eto Analamanga, ny Fanatika avy any Boeny, ny Kospien avy eto Analamanga ary ny BBCA avy any Alotra Mangoro. Raha eo amin'ny vokatra aloha dia azo lazaina fa misongadin'ireo ekipa lehibe izay everina fa mety andrombaka ity anaram-boninahitra ity, na izany na tsy izany nefa dia afaka manohatra tsara ihany koa ireo ekipa mpandray anjara hafa. Toy izao ary ny vokatra nandritra ny andro voalohany izay nitanterahana omaly sabotsy sy androany alahady. Eo amin'ny iskajy lehilahy dia ny Kosfa nandresy ny US Douane tamin'ny isa 5-0 no 2-20. Ny Stade Olympique de Lemirna nandresy ny Asa tamin'ny isa 7-70 no 2-20. Ny Sebam nandresy ny Kospien tamin'ny isa 4-20 no 7-70. Ny Askut ny Tomasina nandresy ny JNBC any Vakinakaratra tamin'ny isa 2-20 no 4-10. Ireo ny voka-dalao tamin'ny olalao omaly sabotsy io. Ho an'ny lalao izay nitanterahana androany alahady ihany kosa ho an'ny iskajy lehilahy ihany io dia ny Kosfa nandresy ny Stade Olympique de Lemirna tamin'ny isa 7-20 no 2-20. Ny Kospien nandresy ny BBCA tamin'ny isa 2-0 no 5-70. Ity lalao arahantsika amin'ny sary ity, Kospien izay manao akanjo mena, amin'ny sary manao akanjo mavo kosa ny BBCA. Ny JNBC any Vakinakaratra nandresy ny Asa tamin'ny isa 7-70 no 5-20. Ny Challenger nandresy ny Fanatika tamin'ny isa 2-70 no 5-70. Ny Askut ny Tomasina nandresy ny US Douane ny Boeny tamin'ny isa 8-70 no 70. Ekipa 7 kosa no mandray anjara ho an'ny iskajy zazavavy, mbola mizara vondrona roa ihany koa, ka ao amin'ny vondrona A no misy ny Sebam avy any Boeny, ny JCA avy eto Analamanga, Voromahery avy any Alotra Mangoro ary ny Saint-Michel avy eto Analamanga. Ao amin'ny vondrona be kosa izay ahitana ekipa 5 dia ny Asoma avy any Boeny, ny MBTOL avy eto Analamanga, ny UJFM avy any Atsimondrevana, Fandrefiala avy eto Analamanga ary ny GEA avy any Vakinakaratra. Raha teo amin'ny voka-dalao kosa nandritra izay andro voalohany sy faharoa izay, ho an'ny lalao omaly sabotsy ary dia ny Fanatika nandresy ny BBCA tamin'ny isa 2-10 no 4-70. Ny MBTOL nanamontsana ny GEA tamin'ny isa 2-0 no 9-20. Ny JCSA nandresy ny Saint-Michel tamin'ny isa 7-70 no 4-20. Ny Fandrefiala nandresy ny Asoma tamin'ny isa 7-70 no 70. Izay ny voka-dalao omaly. Fa raha ho an'ny androany kosa mbola teo amin'ny iskajy zazavavy ihany izay tetsy amin'ny kianja mitafy Mahamasina ny lalao dia ny USJFM nandresy ny GEA tamin'ny isa mavesatra 7-70 no 7-30. Ny Voromahery nandresy ny JCSA tamin'ny isa 2-70 no 5-70 ary ny MBTOL dia nandresy ny Fandrefiala tamin'ny elanelan'isa 2 monja 8-20 no 9-20.